fiainana. Indro, Andriamanitra ny famonjena dia hatoky aho fa tsy mba hatahotra. Amen. Isaia 12:2. Ry havana malala ao amin'ny tompo, mbola toy ny tenin'Andriamanitra, ny teny fiainana no resintsika ho maly ihany izany teny izany. Rehefa tsapanao, rehefa resy lahatra ianao fa mahay mitondra ny fiainanao sy mitantana anao ho amin'ny fiadanan'Andriamanitra, na dia mandalo kapoka sy fizahn-toetra aza indraindray, dia izao afaka miteny ianao manao hoe: Indro, Andriamanitra ny famonjena ka dia hatoky aho ary tsy hatao. Tena mamonjy Andriamanitra ry havana, tena manafaka ao anatin'ny ady Andriamanitra ry havana. Ny andrasan'Andriamanitra aminao dia izao, ianao no mahatoky azy, ianao no miala mitahotra sy ny horohoro. Tadidio fa ny mpanaradian'Andriamanitra dia tsy mba manatahotra. Ny any hatahorany dia Jehovah Andriamanitra ilay masina sy marina, fa ny ankoatran'izay tsy mba matahotra izy, satria fantany fa ny ambodi masika manodidina azy dia tsy hakasika azy, satria Jehovah Andriamanitra no miantoka ny fiainany, Jehovah Andriamanitra no famonjena azy, Jehovah Andriamanitra no mpiantoka azy, Jehovah Andriamanitra no mpiaro azy, Jehovah Andriamanitra no mpiandry tsara eo alohany, ary mitana tehana hamelesany ny ambodi masika dia Satana izany izay mitady andrombaka anao. Androany dia taritiny tenin'Andriamanitra ianao mba hanorina ny finoanao amin'ny fahatokinan'i Jehovah Andriamanitra ry havana. Androany dia taritiny tenin'Andriamanitra ianao mba hiala amin'ny tahotra sy ny fanahiana. Tadidio fa Satana nge no mitondra ny tahotra sy ny fanahiana. Satana no mampirisika anao ka miteny aminao hoe: io ary fa isy zavatra azo anao zao, io ary fa zao ny hitranga amin'ny fiainanao raha pitso. Ho hitanao tsara zany fa ilozan'Andriamanitra ianao fa avelany rereo anao. Zany anino ataon'ny Satana aminao ry havany. Androany, raha manangolo sy manakivy aminao Satana dia tenena izy hoe: tsy manan-kery, tsy manam-pahefana ampika ianao Satana. Ny fanangolenao, ny fampitahoranao dia tsy manan-kery, satria manana mpamonjy mora azo indrindra amin'ny andro fahoriana aho, dia Jehovah Andriamanitra izany, Jesosy Kristy izany. Atodio any amin'ny Jesosy ny saina sy ny fo ry havana amin'izao vao maraina foana fo zao. Aza atao mibanjina ny hoady eritreretinao hatrehan'androany io, fa Jehovah Andriamanitra banjinina fa izy no famonjenanao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy manan-kena avy any Nazareta no anatanterahany amin'izany. Koa mitsangana, mandehana amin'ny finoana, mandehana amin'ny fahatokiana, ary iza matahotra na amin'ny vatom-po, fa izao no hiady ho anao ho Jehovah. Amen.